Am kavalina trandray tompo lasy tompo vava no itsidina tokatranonao amin'izao alaty alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery isorana betsaka ianao any tokatrano any mbola manjoy ny fandarana mahery amin'izao fotoana izao ny fahita lavitra ma-TV ary atolotra antsika ny arahaba ary asainam-panajantsika anaraka ny vaovao rehetra mahakasika ny fanatanjahantena tamin'ity herinandro ity indrindra amin'izao farany herinandro izao. Baolina kitra aloha mbola malaza amin'izao fotoana izao na any ivelany na eto Madagasikara ka dia izay no entintsika manomboka ny fotoana amin'ity hariva ity. Dia ny baolina kitra efa anatin'ny fanomanantena tanteraka ny ekipan'ny Voafantina Analamanga izay hiatrika ny fedina ny amboara isaky ny faritany izany ka dia hotanterahana ny alarobia izao ny lalao famarana amin'izany faninanana izany. Ny alarobia avy izao no tanterahana etsy mikanja Mahamasina ny Manasadalana amin'ny fifanitsanana ahafantarana ny solotenina Antananarivo amin'ny coupe de sélection provinciale taranja baolina kitra. Eo amin'izany ny ekipa voafantin'ny Tasy sy ny ekipa voafantin'ny Vakinankaratra, eo ihany koa ny fifandonan'ny ekipa voafantina Analamanga sy ny ekipan'ny Bonglava. Ny alahady 10 Jolay kosa no anaovana ny famaranana eo amin'ny kianjan'ny Mahamasina ihany, ka ny ekipa Tafavoaka eo no andeha isolotenan'ny Renivohitra any amin'ny dingana famaranana ataon'ny Mahajanga ny 13 ka hatramin'ny 130 Jolay ho avy izao. Ho an'ny ekipan'ny Analamanga manokana dia efa herinandro vitsivitsy izay no nivondrona ny mpilalao Karekasy Tony Donné ary Badoda. Mpilalao 430 moa nanaraka izany fampidronana izany tetsy amin'ny kianjana Alarobia sy Tanikarion. Ho azy ireo dia tanjona voalohany ny akan'ny Tapakila ahafahana mandeha ny Mahajanga. Raha ny fahitana ireo mpilalao mandrafitra ny ekipan'ny Analamanga dia ho sarotsarotra ho an'ny mpanazatra ihany ny andrafitra ny mpilalao 12 voalohany hiakatra kianja. Samy manana ny maha-izy azy avokoa mantsy ireto mpilalao vao antso ireto. Ny zolo-mahatolakandro teo dia nanao lalao fitsapana tamin'ny ekipan'ny LGK Plus ny ekipan'ny Analamanga. Tamin'izany no nivoahan'ny ekipan'ny LGK mpandresy tamin'ny Raino Aotra baolina tokana tafiditry Edikely teo amin'ny fizaram-potoana faharoa. Ny maraina ny andro zoma io kosa dia nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny fandraisana Analamanga ny fifanitsanana ho an'ny faritanina Antananarivo teny amin'ny fiben'ny federasionna teny Soraka. Io maraina indray dia ny ekipan'ny SD Man nanaova ny ekipa Voafantina Analamanga lalao fitsapana Tanikarion. Marihana fa efa nindandalana amin'ny eto Antananarivo dia hanao fifanitsanana ho azy ireo ihany koa ny any amin'ireo faritany edimy hafa. Ny fanirian'ny mpanaraka ny taranja baolina kitra malagasy dia ny mba ahitany mpanazatra ny ekipa pirenena talenta vaovao andrafitra ny Barea indray amin'ity coupe de sélection provinciale ity tahaka ny natao taona maromaro lasa izay ivona tokoa mantsy fa tamin'ireny tournoi pampimady ireny avokoa no nivoaka n'ireo mpilalao kalaza tao anatin'ny ekipa pirenena malagasy tamin'ny fotoan'androny.